Rasata, ianao ve zany? Mangeny ianao fa eniko zany, eniko a. Misy misikotra nge varavarakely. Io fa mivoa. Aiza atao tsy misy olona miditra akory. Mangeny la renay va mangeny la. Inona zany? Misy zavatra natsipina atao trano. Rasata, inona zany? Mangina ho ianao fa aza be resaka eo hoe tsisy mbola mahazo mihetsika eto aloha tsika zay. Matahotra azy dada. Sy lavy daly, inona matahoran'lahy eo? Efa lasa ny antsasakadiny, tsy nisy ferena inona intsony vo sa nitsangana moramora hono Rasata. Aiza le labosy ny vidiko iny Ity eto ty ampiretina ary. Iny. Aiza ny afokasika? Iny miaraka amin'iny. Zay. Ary andraso. Io le zavatra natsipiny teo. Jereo. Tao kitapo kely. Kitapo kely tokoa tiako. Idio aloha dada le varavarakely ka. Le tiako le tsara tahotra sy efa lasa litsy izy azy. Ka na izany azy ka. Io idio rasoary a. Zay fa nidy. Ary sokafo ity izy jerena azy Rasata. Ka efa manokatra azy mihitsy azy zao De nisokafana le kitapo kely. Tovitovy amin'itony kitapo kafe tony le izy fa lehibe ary mifatotra tady ny vavany. Akory ny agagana sy atairana sy afaliana izy telo mianaka nahita ny tao anatiny. Volamena? Tena volamena daholo ny joary vovony toa ilay fasy kely izy. Ary nisy koa ohatry ny vato kely madinika ko. Pepity zany? Asa zay anarany amin'ny teny vahiny le roa fa rehefa nafatranony le izy de sabo ro tokon'le kapokandronoana ataon'ny olona fa malambarony renany zany ry dada velo tena rena le roa. Ka ny vola vidiny zany no nanaovana n'io trano be tazany se io ambohitendro rakotry ny zavony io ka. Ary nanonerany an'ireo volan'olona tany aminy koa De ahoana? Tsy gaga ve ny olona nahita azy nanankarena tampoka? Gaga tokoa moa zany. Ny sasany aza Andrasata ho nanao asandalo tany ho any mihitsy. Zany? Satria nisy fotoana moa tapa-bola ny Rasata tsy hita ty tanàny Tsy tety mihitsy izy fa lasa nandeha nitady lalana ny varotra ny ampahan'ireo volamena tany izy. Ny nahafetsy azy namidiny tsikelikely le izy. Amin'izay de toy ny hoe karamany avy ny asa lavitra de amin'izay mba tonga teto hitan'ny olona de mba nanany Tena fetsy marina tokoa aloha izy ko. Ary hitany se tsara. Ireo vady aman-jana nefa ny 2 andro maro ny ara-tao amin'ilay tranobongo satria tsy voalony vola. De taiza izy telo mianaka no nipetraka tamin'ny fotoana tsy nateo Andrasata? Tato amiko ry Joary Ay ve? Tao amin'io trano kely ambany io. Tranona koa taloha io mantsy. Io no namboarina sy nidiovina de tao izy mipetraka. Za no nanome hanina sy azo mianaka teo mandra-pahaveriny Rasata. Tsy niresaka ilay volamena mihitsy izy inefatra izy no lasa niverina tany de mody. 3 volana izy telo mianaka tato amiko tato ihany. Ay very dada velo tamin'ny fiverenany voalohany no nisy volana velan'ny Rasata ho azy ireo. Sakafony sy volanymeny akoho tamin'izanyko. Saika tsy nentinandray fa no tereniko. Za tamin'izany tsy nahalalana inona inona. Tamin'ny fiverenany de dada velo ahoana le roa? Sao de mba mahita tany amidy ho anareo Tany? Atao inona tany Ka anorenanay trano re ry dada velo fa atao inona indray Fa ahoana ngaty ohatra Fa ahoana moa fa mba nambin'Andriamanitra de mba hoe mba hividy tany ho anay zaiko. Tsara kosa zany tena tsara zany le roa. Raha ny hoe tety aloha to tsy hitako zay tety akaikoko tiako. Zany ve? Nahoana nefa raha manontany andramaro se tanao ihany zay sy ny zodako iny nge tsy de mifakazo loatra tokoa moko sady izy koa ve hivarotra tany ka izy aza manangona ho azy eny amin'izao ka
Angamony azy fa sao izy mba mahita hovidinareo ka izy no mahafantatr'olona betsaka ety mantsiko. Sady tsy tany etsy tanàna etsy koa neno no tadiaviko etsy ety tanàna ety moa zany Otre, fa aiza rasata? Somary lavidavitra Lavidavitra? mitokatokana. Ohatra hoe eny andrefany Sandrambahady eny, andrefany Farieny na iria Ambahitendry, ohatrotr' zany. Ambahitendry? Ambohitendry moa zany sa Ambahitendry? Tsy haiko loatra fa Ambahitendry hoe Ambahitendry. Ka eny ny tiako raha misy fa nga tena tany be zany. Tsy de hoe lehibe fa zay azony vola rery dadavela. Ary se io tena manafinjavatra amiko raha sata. Tsy zany fa eny raha eny Ambohitendry eny Jao angamba no tsara tonony sera izaniko. Jao? Eno Jao eny Tsaramody zanaky Randrina sea zanadra lahandramaro izy no to mahafantatra ny tompony ny tany anakin'iny eny Ambohitendry inko. Ka le tokoa ary anatinazy de misaotranao dadavela. Izy ko fa tsoratsora fa azo resahana ihany tsy ohatra ny raha maro dadatoany ko. Fantatro tsara inka. Tonga de mihetsika ny raha voaresaka voly zany ko. Hainao tsara aleo ary aloha hoany ary dadavelo ndao leroa. De lasa tany izy ary nahazo soamatsara n'io tany nanorenan'io trano io. Ijao le presaka aminay sy benja taloha rive zany iny le mpandroka sarety? Iny moa indrindra nandrato fianarana tany Ambomandroso taniko izy ary saika tafita ihany fa hasako. Eny hitako reny tia miantsiantsy zay izy iny fa iny ary hitako ohatrany velombelom-pialonana zay indraindray tamiko. Ka velom-pialonana mihitsy izy ka indray mandeha no nahita azy vo tsy elakory zay ka. Tsy salama hoy aho taminy. Inona moa no ahory anao intsony izy na tsy salama aza fa tsy efanana zafikely dokotera kory ianao. Izy fotsiny atsona de vita. Zany ny teniny? Izy sy mino mono efa raikotra ny mifamalindra ihany fa mino tsy mahatato ny vavany ko. Masaka ve zao mangazy zao izy mianaka? Otre, sary posaina ny karanasytiky tonga avy nanasa lamba sahady. Kely sisa retsy nalemy tsara kosa le mangazo. Ka dray le karazan'le le mora andrahona mihitsy tonika. Le ery atsinana tanany tony le ery am'fidina sy benja taloha ihany. Indrindra eno tsarako. Sady tsara ery zany rehefa hoanina amin'ny siramamy. Marina raha lany vary amin'izao tsontsika. Tsy maintsy mahano ihany fa ataovy kelikely ka sa hoana dokotera. Tsy maintsy mahandro fa manjary marary indray ny vavoniko. Hitako ane Jao ry dadabe. Ito Jao? Eno nandalo tany am-panasandamba tany ambany andrefana izy. Ka maninona ety hono ka? Tsy haiko, mijery ny tanketsany angamba. Fa ny mahagaga aho de mahoraka be sady le hoe tonga ato dokotera Joary. Zany ve anaka? Milaza ny andalo eo izy raha riva hitsidika ny dadavelo ony. Isan'andro tsy mpitsidika ka no sova hoe hitsidika inona ny dikan'izany? Inona koa fa hijery any Joary mihitsy ny antony dianiko. Zay tokoa anga. Na izany na tsy zany kosa ne nanana eritreritra nitety sy tsidika ny fianakavianareo ihany alohan'ny andehanako Eny tsara zany anaka fa ty izy tsy paketo milaza ho avy eto no mahalasa ny eritreritiko. Efa manambady moa Jao? Efa 3 anaka. Za rery iza zany zao no mbola tokatena. Le Joary tiako. Ka mba maka lamana amin'izay tokoa le roa. So tara loatrako fa ono ahoana dadavelo? Fotoana moa zao se io. 23 taona zao? Tena efa tonony
so antotra vao hitaizandraitra zay fa eny io koa anie miankina amin'ny anjara ihany dada velo izay aloha ndeha sika se andeha indray aloha hipetraka etsy ambodi-paiso etsy tokotany etsy taninandro kely aloha eo mba masaky ny vary karakarain'ity zanako ty indray manoho ny tantara amse eny tokoa ndao ary eto mahafinaritra ny mialokaloka eto rehefa mafana iny ny andro ka mahazo toerana ary eo se mipetraka eo sady eto tsika mahatazana izay olona miditra ny fahafaty eoko eny ary de ahoana moa ny toy any ry dada velo zao zany no nahitandra satan'io tany nanaovany trano ao izao no nahitany an'io anaka ary no karamainy vola beko zany ka mpanera ve hiala mainy itsako fetsiko laza tamiko mangingindra sata fa nisikotra azy foana tamin'ny fomba nahitany vola sy nampanankarena azy tamiko zao fa tsy netsy ny teny mihitsy iziko zay ane le fanekeny ka izay le fanekeny anaka tsy nilaza na amin'iza na amin'iza akoatra ny ankohonana ka ahoana ary moa nahafantarany dada velo an'izany tantara rehetrarehetra zany ka izao anaka efa ho fato mihitsy ane raha sata vao ny tantara zany tamiko efa nitrangany tsy naposina nasainy ny alanenina nangataka sy ny ala tsiny tamin'le kalanoro satria zarery n'olona natokisan'ny tetilo zao ary ny alatsiny enoa ny alatsiny satria nisy fanekena tsy voatandriny nisy fanotana fady tamin'iny zany dada velo eno aloha ny toen'ny tantarandray ary erotaona taorinan'ny nahazahoana ilay volamena de voatsangana somatsara io tranondrasata io ambohitendro io ay ve de nitombotsy kelikely ny arenany satria niompy any ko moa izy tamin'izanyko de nividy tany vitsivitsy any ko teny amin'ny manodidina teny raha araky ny fitantarany de mbola nisy ny ampahan'ireo volamena tsy namidy nafeniny tao amin'io tranon'io tehiriziny tao izay no fahadisoana voalohany nataondrasata fahadisoana lehibe tena fahadisoana ary tokony namidy na navadika vola daholo aloha ireo volamena ireo de ny vola no nitehirizina raha hitahiriko satria le volamena saripady zay indrindra le volamena tena saripady ka volamena avy eny amin'ny taniny ve no entina ho any amin'ny tranonao efa nisy fepetra ihany ko mandra-pahalafon'ireo volamena rehetra avadika ho vola de tsy mahazo mihina koso tsy mahazo mihinana tongolo na miompy na mampiditra zany ao an-tanànany akory raha satamenakavy ay mbola misy amin'izany ko fa ninona izy zany raha izanyko sa napiditra an'izany tao an-tranony eno aloha ny toen'ny tantara aza mahaimaika aloha se talohan'izany efa nisy fanekena voalohany tsy noajaindrasata de ny tsy namonjeny izay nitady vonjy taminy ay koa nanao an'izany izy nanao tokoa ary ny tana otropo tamin'ireo nanao ratsy azy nety ny fitity amaly faty amaly ratsy ny ratsy ry tamindra maro sy rasoary tsy tamindra maro mivady fa tamin'ny olo-kafa tamindra koto soteria tanàna tsimo fa ahoana ry dada velo andraso aloha andrapaka paraky kely le roa rakotosolo tompon'ilay tambongazo nangalan'ndrasata sy nahatratra azy taloha ay ve tsy lavitra ny tranom-bongony toeran-drasata mantsy ho tanimbongazo io nangataka ihany ndrasata tsy nomendra kotoso nangataka tsy nahazo farany de nangalatra izy efa nandrasandra kotoso kendrotohana de izay tratra zay de naninona io rakotoson io kodiana-tsarety ny fiainana le roa izay ny tsy hanaovan-dratsy narary mafy ny zanaky rakotoso vavitokana ary tsy nanana vavy afa-tsy zay izy de telo lahy niditra hopitaly io ary tsy maintsy ho didiana 3 taona lasy zay mahery kely eo nga avy eo nitaraina vola tamin'ndrasata ihany ny rakotoso fa kely ny vola azony tany
tsy ampy izy moa fianakavian-dra maro lavitra ihany raha azo iny za vao saika hiteny hoe fangamo tsy avandra maro izy ireny izany fianakaviany lavitra zany oa fira maro moa ve te halala amin'ny antsonareo tanora kehitriny raha maro ane olona manompo vola ny volany azo no afany dia ahoana ry tatavelo rehefa tsy nahazo izay ny ilainy teny amin-dra maro raha kotosoa dia lasa ny ladilady teny amin-dra sata teny ay nariny ny ambo ny enatra satria naharary-mafy ilay zanaka vavy-tokana vao 15 taona tamin'izay loza tokoa zany dia ahoana ozy rasata hakory-vareo hoe ianao nataon-drasata rokalika izy ihany no ny tantaran'izany zany a no tansain-drasata teo daholo ny nataony azo taloha ianao ilay nively aho tamin'ny zaranangady sy ny antso fokon'olona hitory aho indrindra ny hoe naharary-mafy toy izao gondrina kely zanako taloha iza taminareo moa no mba namonjy ahy raha tsy ny tanindrazako no namiliko nefa maty ihany ilay sombinaiko satria tara loatra ny famonjena ianao io indrindra hoy izy tamin-dra kotosoa no isan'ny nandroandroaka raha mba nitrosana nila vonjy aho izany na tonga angalatra na tsy tokony nanao izany aza noho ny toetra nareo sy raha maro mianakavo reo mbola nanana lolo-pobe taminy ihany ve zany rasata mbola tena nanana ondrom-pobe izy le roa ankehitriny ve hozy izy dia hainareo ny midobodody ety amiko ny rifatra lasa nandeha hono rakotosoa dia hoe nandeha nitaraina sy nitantara teny amin'ny raha maro teny tezitra mafy ny raha maro nanomboka teo ay ve izay aloha dia efa fanekena voalohany tsy nitanterahan-drasata tamin'ireo fady be dehibe ny tany sainy raha tokoa izany ko amin'ny maha olombelona aloha mety hitranga ihany zany toe-javatra toy izany mety ho tadidy le nahazo taloha eny mety hitranga ihany fa nisy ilay fanekenany ka io ny tena sarotra tena sarotra mihitsy adinondrasata ilay fanekena na izany aza tsy tokony hamaly ratsy ny ratsy tena tsy tao anatin'ny lohany mihitsy ngambako ka tafa ohatra ihany ny vavan-drasata rojoary maty ihany le zanaka vavin-dra kotosoa fa tsy avitra izay koa no todiny tamin'ny nahazo aho izy todinaina tamin'ny zanako maty ho tsapan-dra kotosoa tsara zany maty anaka rehefa tsy misy ny vola eo an-tanana fa ampy filafolain'ny olona tena tafahoatra marina le vavy tonga tany ampotitsofon-dra kotosoa angamba ny resaka ary enindra maro ihany koa nanomboka teo dia ahoana ohatry ny fofoan-drasata sy ny alolazo ny olona ny alolazo ny nanatamby any renay vo aza ny sikotra mafy ny fomba nahitandray ny vola fa mba mafivava ihany le zaza betsaka nefa ny fandrika indray andro naniraka andrenay voeny androjao rasata anatotra vola efa nitatao vonana iandro ka teo ampandoharaka any jao tamin'izay mandrosory anay vo ny raha andady anatitra n'ilay fanampom-bolany tadavinao ay ay manana ihany ny ray ny laka mody adala io raha tamin'olo-kafany hoe tsy azo an'io tany amin'izany vidin'izany akory fa fantatro le tompony ka dia mba nanaiky laza ho azy tsara zany fa andeha ody aloha fa tena mbola lavitra ny lalany andraso ny ambary fa efa nandoatra velanga roany varo masaka sady tsara ngeny lokato inona enankisoa noritiko tsara tamin'ny tongolo gasy hitako aho maheny fofona hafaafako fofona manitra hoe io ny anjaravaralahy efa nataoko io tsy maintsy lany io mialatsindry dadatoto zao tsy hatraminao vinandray no mandahany masaka zany gany fomba ety sa miahiahy anay tsy avela ny dadanareo mihinan-kanina ty tsy zany fa maninona tsy mihinana an'ireny zay tsy mihinana inona tsy mihinana kisoso tongolo gasy ay ve hatraminao vina taloha mantsy tao tsy nifady an'izany nareo fa nga makafanafody eny am-pimasy rain'lahy mariny mety zany misy fa ilany tsy miteny eo ary so de zany ary na lasa mpanankarena tapoka andrasaty nanompo voazimba lasa aloha fa velomy ianao velomy dia fatany tokoa ve ry dadavelo ondre
efa tateoriana voafantaniko ary mino aho fa ahoana isan'ny tompon'andraikitra tamina voandrasatamenakavy njao iny de raha maro ary rakoto fo ihany ko fa ahoana ry dada velo ka nofandrian'ny olona izy rehefa fantany fa arena azo tamina kalanoro e ay ve ka ny andravany areny no nokendrendry zareo zany hoe hiverenany amin'ny fahantrana teo aloha satria manko be vava sy be boebo loatra raha satako ny olona ko tsy faly ny anananao zany mihitsy olona 4 ve no tonga laiba no nareo fa ahoana moa no nahalalàn'ireo fa arena azo tamin'ny kalan'olo le izy ka nanatina mpimasina zareo joary de nanontanytaniko ka raha tsy fidiny andrasata kosa ve moa fa voafandrika izy de ahoana moa no nahavoa azy ihany ka ny fanekena tsy nilaza izany tsinona fa rehefa mihinana na mampiditra na fandrika anaty de mandika izayko tsy maintsy voa ianao de inona ny fandrika nataondry Josy Ramaro azy ka namadika Ramaro nanokatra ny fahasanavady amin'ny rasoary vadiny de ireo ray aman-dreny rasoary sy rasata ireo ray tampo ary ireo razambeny ka tao amin'ny fahasanio ihany koa no nilevy nindrina kely zanaky rasata raha teo moa zay voarako tsy maintsy nandray anjara rasata tsy maintsy nandray anjara hitan'se ihany ny ety rehefa resaka famadianako tsy mahazo miala adidy de velona ny ady-hevitra raha maro nanizingizina ny tsy maintsy hamoniko soa fizay no efa fombatry zay rasata nefa tsy nety fa hoe aleo omby ihany no vonoina de inona ny tapa-kevitra angamo misy hoe tapa-kevitra fa samy tanany heviny de samy mitokana andro teo no navoan-drasata ay ve tsy mba mailoko tokony nanao nahandro manokana tany an-tranony izy fa menatra n'ireo fianakaviana sy fokon'olona de tao amin'ny Ramaro ihany no nandrahona ny sakafo rehetra fa mitokana ny lakozia de ahoana ry dada velo nisy nandraraka menaka henakisoa ny laoka henomby natokana ho andro zareo ndrekiakio de ahoana ka aiza moa no ahalalana an'izany le roa ny olona efa betsaka ny tsy faly taminiko ndray tena izao joary ratsy anie ny olombelona tena ratsy rehefa ny fialonana sy otroko ny manjaka mahay mifampiatsara velatsy daholo na avan'io na fiarahamonina io na tena zany mihitsy aloha i rakoto mahita eny Benasandra no mpimasina tonony Ramaro tamin'ny famadihana io ihany koa no namboraka ny tsy amarajelon-drasata rehetra tamindry zareo 2 volana ny alohan'ny tsy anaovana ny famadihany tena ratsy ny olona ka de zavatra tsy fidiny ohatr'izany koa ve ny nahavoa tena tsy fidiny tokoa fa de nihinana n'le laoka nisy menakisoa daholo rasata menakavy tao nitondra ambony nody tany an-trano azy rasoafo tena loza joary loza mihitsy ary tsy tokony nanaiky ilay safidy fahatelo ane rasata valisoafa ny tokony nangatahany valiso tsy nampitotoza ohatra tsy tokony nanaiky ny safidy nenenina mihitsy raha iza aloha aiza moa no alalanao an'izay vokany aty aoriana ka izay ka efa nentiny famaizana tamin'ny fahantrana rasata na izany kosa azy njabaka izy tsy fidiny aza zany nafatiko nafaty tokoa hatramin'ireo olona ny vidi ny vovo-bolamena ane ony ka maty tampoka daholo hoe rasata moa zany izy volamena mitondra loza fa tsy fahasoavana akory ireo ny vidy avy no maty ka zao joary ahoana ry dada velo ny volamena ane mananjiny sady be fadifady ho ahy tsy azo angalariny reny misy ny ambinina misy ny tsy ambinina ary zao no tsarovy be debe reny mpitrandraka volamena reny no manao fombafomba rehefa hitrandraka azy misy aza ny mamono zavatra ao ny mandatra dray ka nisy fadisondrasata be debe ihany koa ne izany koa ny vady aman-janaka no natao sorona maty daholo ka inona indray ary manao foana mihitsy tena mato daholoko tena ontsany ary se ontsa mihitsy didakely no narary sy maty voalohany de tsy hita ho tsaboana korotro
Ngahity. Fa inona tsy nialana satanenina ihany nefa teo am-pelatana ny vola. Nialanenina tokoa fa sazy efa tsy maintsy niatra la izy sady sarotra ny fomba ialaneninako nikarakara ny fitsaboana fa tsisy vahaolana sia. Vahoana? Ka noho nefa tena niomby ny aretina dia nanjavona le zaza. Inona hoe ry Dadavelo? Nanjavona hoa. Tsy hita nome kanina na fanafody na naposotrona rano intsony nefa dia eny mitomany sy mitaraina tao an-trano tao ihany ilay zaza. Andriamanitra. Ka aiza moa no hitondrana na hibatana olona tsy hitanao maso any amin'ny dokoterana dia eny niteny aza. Atahoana ny fijabo zany. Izay aloha. Toy izany koa ny fomba nahafatesandra sy rasata. Dia maty tao an-trano ilay zaza ve? Maty satria ny fofona maimbobe no eny rehefa nangina hela tsy nitolokontsony izy. Andriamanitra. Tena namotra ho azy andro joary. Ary sao tapa-bolana taorianan'izay dia narary koa rasoary. Tsy hitan-drasada izay nirofona dia nanapa-kevitra ny verina teny Andozokary izy. Iresaka sy fona tamin'ilay kalanoro satria teo voatsapany hoe nisy ho tafato tao. Dia niverina tany izy? Ka tsy maintsy niverina tany izy nitondra fotsim-bary sy tantely 2 litatra tolay nataony tamin'ny voalohany. Fa inona hoy se? Ahoana ry Dadavelo? Tsy hita ny lalana nakany amin'ilay kalanoro, tena tsy hita. Fa tsy hita ahoana? Ka tsy hita no nanjavona. Nanjavona? Toy ny olona voan'ny tamberin-tany aho izy. Nihodikotina tao ka nihodina ka efa ho tapa-kanjo manindry izy tao ihany. Izay vao nitamberina tao an-tsainy ilay tenindray ny zavona. Le hoe hidy amin'ny masonao ty toerana ty? Izay indrindra. Dia ahoana? Dia ahoana fa niverina nody tamin'ny ranomaso fotsiny izy. Dia rehefa tonga taty an-trano izy dia natokany hevitra rasoary. Herinandro no nitsabony azy dia nanjavona tsy hita koa ny aliny talata ifoa alarobia. Tena lozako. No tadiaviny fa tsy hita. Tsy hita? Nantsoina fa tsisy namaly. Dia nidiny ilay hevitra. 3 andro taorianan'izay no nandre fofona indray koa izy mianaka. Maty koa zany? Maty ry joary tena maty. Ka tsy fantatra hoe aiza fa ny fofona no heno. Hako ny ranomaso raiky tahotra ianay fikely fa tsy navela indray nilazana tamin'iza ny vaovao. Zany ve? Dia narary rasata herinandro tao teoriana. Vao narary izy dia nampiatso aho. Naniraka andrenay voaka ho eny Ambohitendro indray aveoko. Masaka aloha ny vary izy mianaka. Izay tokoa. Andao aloha ody fa mangatsika ny haniny. Rehefa aveo tohizana indray ny resaka. Andao ary. Lozako aloha izany olona manjavona izany. Ka na ny olona le rona ny toerana nanjavona daholo. Ary efa nandamaka teo am-pandinina rasata vao tonga. Tamin'izany nefa efa tena nanao dimaika mihitsiko. Fa ahoana ny rasata? Fa maninona ianao e? Ohatra. Marary ary Dadavelo. Marary. Tena fa marary ninona ary nahoana ny tsy nanatona dokotera e? Tena tsy sitrany dokotera ny aretiko e. Ny rasata fa tsy sitrany ahoana? Fa inona mahazo anao ary aiza raha mahatora soary e? Manitra ilay rankatiako. Zava-doza nge mahazo atato e. Fa zava-doza inona fa misy inona rasata mba hazavao e? Izay no nampanatsoko anao e. Ianao no mba ray aman-dreny azoko antoka. Ilazako ny marina retsaka. Eno tsara ary Dadavelo. Mihaino anao aga. Tantaraiko hatramin'ny voalohany ianao dia mbola afaka miteny ahy. Dia nanomboka teo no ny tantaran'izany tantara rehetra nolazaiko an'izay izany. Ankona fotsiny teo am-pandrenesana azy. Fa loza inona ty hoy aho? Fantatro fa tsy maintsy ho faty ary Dadavelo.
dia ho faty koa rena ivikely zanako io ho tapitra soritra izay menakavy indrisy ry dadavelo mangina lora sata andraso lora sata aza mbola miteny izany aloha ianao fa ahoana alanenina ny aminareo mianaka aloha fa ny efa maty moa tsy azo averiny intsony indrisy tokoa ka inona no azonao atao amin'izany ka hoeny an-doso ka hitady ilay kalanoro hitondra an'ireo tately sy fotsimbary ireo tena mampalaelo loatra zato ianao raha sata hoenao eno hoeny raha pitso dia raha pitso ihany ka afa zao atorotoroy aho fotsiny hoe taiza ho aizy ilay toerana nahitanao azy voalohany hialanenina so mba dia natorotorony teo na ontsa loatra ny nahita andrasata sy nijery andrenaivo kely zaza tsy manatsiny akory pitrapitra efa terakovitra tery androtrano hoe dia nandeha teny dadavelo nandeha teny aho efa niomana tsara gneny arive roa taona lasa zay le roa nalady hitako ihany ilay toerany dia novelariko ny ravinakondro dia napetrako ny fotsombary sy ny tantely dia niantso amin'izay aho koa niantso anao ary kalanoro rainsavona mitondra nyreto tantely sy fotsombary reto aho hialana tsiny amin'izay zavatra tsy nety mety nataondrasata sy ireo fady aman-tsanany aza ampijaliana ny zanak'olombelona zavatra tsy vidiny no nahazo azy akasoparan'ireo tsy tia fa tsy fanahininy koa esory aminy kapoka tsarovy ny zavatra nataony anao mba nanampy anao ihany izy fito izay teny izay dia nangina ny andro kelikely to tsy nisy inana ihany mba sako aloha nareo ry dadavelo eka nety ny fitiavana sy ny fangorahana olona hanaka koa eny na izany azako efa tena nanao sorona ny ainareo mihitsy nareo nanao ny tsy fanao mihitsy azako ka raha tany ity moa nisy nahazo anareo tany dia ahoana za koa aza nge tena gaga sy raiky tahotra ny tantarany an'izany fa joary anga ahoana efa tonga na izy vao fantatro koa izany inona moa no ahazo ahy eo hoe za anga moa nanotafato taminareo ka eny aiza moa nahafantaranao an'izay nitranga teo ny tampoka ane tsy mahalehilahy na mahazanakantitra dia tonga ihany nefa ve zao ty rainy zavona natsoina aloha ka tsy fantatro fa rivotra ny fofofo aloha no henoko teo zany raiky tahotra ihany dia nanampy fitenenana tonga tsy hanotafato tsy akory fa manatona mpahatsorana hialatsiny sy anao raha-pihavanana matoma nitsaky toeran'ity izay mbola tsy nalehako ty akory teo dia nijanona le rivotra ny fofofo ary nipotra avy tao ambadik'ilay lobolobo reny zavona taitra nahita azy dia hotsy izy hoe ka ny amin'inona moa ny fampirarako aminao raha olombelona io tsy mahafantatra anao akory raha sata ihany ny fantatro raha sata olombelona nanovako fanekena zay tsy voatandriny akory meko safidy mahalalaka anty izy mifidy ny volamena zay saripady aminay aty ka tsy fidiny azy re tsy izy ane no nanotafady tsy manatsiny ny ankizy renay fa ndre andriamanitro ino zany maneno mangovitsina be zany makareny tsofoko taitaitai marotiny mihitsy fa vaky mihitsy ny amponga tsofoko ary nakaizy reny zavona teo de tena jambena ny masoko marina tsy mahita tsara zany atery ny ambona volamena mazava atery ny ambona volamena tsy maintsy maty raha saty tsy maintsy maty raha saty tsy maintsy maty raha saty feo manako be izany ary tena ary to miamana lavitra nanjavona le kalanovo de tsy hita raha insavona aleo ahy aleto za koa no ahita raha etiko
Ay, tena nitady loso tianareoko. Ka afaka ihany. Efa maizina ny andro vao tonga da teatrano io Soritsoary. Tenda ny aiky fa ianao nga ahoana? Fa ahoana? Ka nitsapatsapa ho afa tsy nahita tsara ny masoko noho ny nandeha ny velo izay ko. Zay zany mahatonga an'io maso midada veloko. Zany mihitsy angeny nahatonga an'io e. Zara tsy maty tafajanona tany koa aza. Ny maty ve? Ahoana moa no fato le oa? Eno io tohika anareo ihany. Nefa tsy nahavitra ny Andrasata kory ane zany. Tsy nahavitra ahoana? Efa dile any tatao vonana vao tafaverina teny Ambohitendro ako. Foko izay ny fitantaranao e. Aleo toisiko fa tao zany koa mampifendrofendro anao eo. Eno aleo tantarainy miny toy ny Ravantany. So zany koa ary no akarary anao eo. Eno fantatro daholo ny tantara rehetra. Andao tsika menada tsaka ny Andorano dia any amin'ny tantara azy aminao ny toyany. Andao ary. Matory aloha dada velo dia makaina ihany koa. Andrianake dia mitondra ravimanga rehefa modinareo Oe, aleo tondraharina raha izany ka. Io ravim-bomanga io no mba tiany dadabe fa tsy afany mihitsy io. Tsara kosa io ko. Indrindra raha misy patsa sy angivy. Ie, zany mihitsy. Ka andao ary. Tena ohatra ny lasa mamparary fo any dada velo mihitsy ny zavaniseho. Ka io mihitsy ny ke mampisonitra ny tosi-drany any e. Zany? Ny fieritreretana an'io. Fa tsara fahatongavana mihitsy ianao hitsabo azy. Be fitiavana loatra ne izy iny. Ny olona rehetra tsy nisy ny raharaha izay nahazo Andrasata Menakavy. Ny olona koa tsy nisy nahafantatra ny tantara ka tsy hometsy iny. Zay aloha Vao niverina avy teny Andozy ka tonga tao Ambohitendry dadabe dia kika no eniny. Iza ny kika? Renaivo e. Renaivo? Eno Renaivo. Eny ny feon'ny antsoantso hoe maty dada e. Dia niazakazaka niditra izy fa efa tsy tanatsony ny Andrasata. Maty? Maty. Dia noinao tsara fa toy izao ny fitantaran'ny dada velo azy tamiko. Renaivo, fa hoane? Maty dada ry dada velo. Efa tsy mihetsika intsony sady tsy mihena intsony koa e. Tena maty tokoa ve le roa? Andriamanitra. Eno matahotra ry dada velo. Matahotra ka tsy hipetraka rereto intsony ka lasa. Oi, Renaivo, oaisa iny? Andraso! Lasa izy teo e. Renaivo, aise! Renaivo, feo an-Renaivo zany. Renaivo, fa manino misy e? Aise zany e. Aise zany. Lasa ny ary dada velo lasa ny lasa. Renaivo, lasa nisy e. Lasa ny aiza. Tsy Andriamanitro, tsy hita le sasa. Nakaize, Andriamanitro. Nanjavona ve Renaivo? Nanjavona tsy hita Renaivo. Ohatry ny hoe netin'le kalanoro izy raha ny fahalalana azy. Zany ve? Ie, tsy maty Renaivo fa lasany any fa fantatro. Fa ahoana no nanaovandriany zany e? Ka hitako izy. Maninona? Eno nitazako lavitra voaroa volana izay. Taiza? Tery atapony avoana nandozy ka tery. Andeho any amin'ny Dribentsy tamin'izay dia nanintsy tamin'ny lalana ambany atsimina Ambohitendry iny no sendra nitodika. Tena izy mihitsy ve? So dia tsy izy kosa. Tena izy mihitsy nijoro teo ambony vato izy ary nijanona nitsatoka mihitsy anjery azy. Ndray. Tsy afaka noditsony izy zany. Matoa izy tonga ohatr'izay dia tsy afaka. Natahotra tamin'izay tsy nandalo tamin'ny lalana intsony fa nasaiko natery mipenja tamin'ny bisikileta ny verina nody. Dia ahoana Rasata? Nalevina? Rasata nanjavona tsy hita ny dadabe teo intsony no niverina niditra tao an-trano izy. Zany koa ve? Ie. Teo dia voatery nilaza tamin'ny fokon'olona dadabe hoe tsy hita Rasata Menakavy.
dia nitantarainy tamin'ny zareo izany tantara? Tsy nisy nitantarainy an'izany mihitsy afa-tsy zah e. Dia ianao izao? Ay, Tsy nety ny filohan'ny fokontany fa nilaza tamin'ireo zandary tany Ambohimandroa satria olona 4 be izao no ray tsita. tena loza. Novoriana koa ny fokon'olona dia natao ny fikaroana nandritry ny herinandro manindra fa tsita nanjavina izy 4 mianaka. Rehefa volana taorianan'izay dia rakojavina tsy kelikely Ambohitendry dia io hitanao io. Loza mihitsy ty. Novain'ny olona ho Ambohijavina izy taty aoriana. Dia tsy sanan-keny intsony izany ny olona? Tsy nisy sanan-keny intsony ny olona. Fa zao no ohatry ny tazako. Eno indroa angamba nandeha tamin'ny lalana hiakatra eny iny. Izao anineny hony? Dia tsy haiko mihitsy ka. Fa tonga sika aloha e. Aleo tovozoko ny rano fa indriny tangony anana. Anainga raha fakapitso angamba ry dada velo Sahady ve le hoa? Mbola manomana ny asako. Aoriana ary miverina indray fa za matahotra ianao e. Eny ary fa dia atao ana moa e. Fa zao eritrereto izay teniko izay. Mifindrasy miasa ty Ambohimandroso raha mety e. Otiniany izany fa za manary ianao e. Za mitindroko. Fa andeha mba hijery kely ireo fianakaviana aloha. Indrindra alohan'ny andehanako. Hay, mbola hijery se izany ko. Menendry be ny zay sy miny rehefa avy misakafo atoandro fa tsy hitako ny trano tsiny. Mety izany le roa, tsy maninona. Ka andeha tongotra ve nareo? Andeha fiara izay menadaka. Ny fiara misy eo ihany ko nahoana no andeha tongotra. Ka tsy maintsy mandalo eny ambanina Ambohitendro ingenareo raha narakarabe andeha fiara e. Ambanina Ambohitendro? Avy ety ambany afaratra. Ko maninona moa? Zay angamo hiditra ao Ambohijavina ka. Eny ary, dia mampamangy amin'ny Benjendry se. Mbola rehefa avy misakafo atoandro ange izay vao andeha e. Malahelo be ry tata be maheno anareo andeha. Ka tsy maintsy tsinona ange. Mbola misy taratasy vitsivitsy karakaraiko alohan'ny idirana hiasa. Sambatra ianao tafita dokotera ry Joary. Isako. Zahay ty ambany vohatra ty foana. Tsy mba nahita fianarana firy. Ko maninona e. Zany koa ve dia ataondry mampalahelo andry. Angamo lasa dokotera ihany no atao hoe tafita. Nareo manana tany be dia be ny aty. Afaka mamboly, afaka miompy. Any no tena misy ny vola raha mahay mihetsika mihitsy nareo. Ka omeo fo ary raha mila fo zay e. Hetry. Omeko ndry fa aza matahotra raha anao. Tena marina? Eno Oe, tena faly be Izao afaka mifanaraka ihany koa asika sy ndry raha mety ndry. Ka mahavita tsara. Ndry no manao ny anjara tany ny dada rehetra aty. Dia zany mandefa vola fotsiny. Tena marina ve aloha zany? Eno indry no ataorako tsy havita. Nahoana koa ny tsy havita? Iza mahita. Tovovavy efa zatra mamboly sy miompy eny aty ry Joary Zay manko Ka raikitra zany e. Raikitra. Za fotsiny no miresaka amin'eny sy manazava amin'Drinivo. Zay tsy isy havita an'io tsinonako. Marina aloha zany e. Za koa miresaka amin'ny dada sy dada velo dia vita. Ry zany zao le Ambohijavina moa? Io. Ary tena mbola rakojavina foana na dia efa morotolakandro aza. Rakojavina foana ange io e. Oay. Andraso e. Fa misy inona? Ndry koa toa manaitra. Misy olona indro Joary Misy olona? Aiza? Iny amin'ny lalana hiakatra ho any an-tranotra satiny. Tsy hitanao ve iny e? Jereo tsara fa iny ohatry no manaraka vodikoninina iny. Miakanjo maintimainty izy. Hitanao? Zay vao tazako. Olona tokoa iny. Ary lehilahy izy zany Iza ary iny dia anao ineny. Iza tokoa ary iny? Jereo ange ry poziny. Ohatry ny kodikody ange izy zany. Eny tokoa. Tena hiditra ao an-tanàna mihitsy izy. Hangalatra entana ao angamby iny. Andao arahana ry Joary Sa matahotra ianao? Tsy matahotra. Andao ary.
midina amin'ny tamboho. Dia lasa niditra ao. Dia inona no atao? Aleo andrasana eto fa aza miditra any. Tsy maintsy mivoaka eto ihany anie ny lalana iny. Fantatra iny ry Joary a. Fantatra ao? Eno a. Iza? Ijao iny. Ijao? Eno a. Marina ve? Ary tena miorika zavatra vavy izy. Avy eto akaiky mivavahady eto fa eto mahita tsara ny fihetsiny. Avy. Ary misy zavatra ne iny an-tanany iny izany? Eno a. To famaky nentina iny ry Joary a. Atao iny ny famaky? Amaky ny varavarana? Sa zany. Ianao zany? Inona ary zany ataony zany? Tsy tazako tsara koa fa tahako ny zavinako. Efa ao an-trano ary ve izy zany? Mbola io ivelana io ihany ka. Jereo ange. Aiza? Io fa ny zavakely ny zavina. Eo ambaravarana izy. Inona koa no ataony ao? Ary toa adiny ny tolana. Jerinao fa gorobahanao eo amin'ny tolana ambaravarana ambony. Aiza? Hitanao? Eny tokoa. Dia io fa misy zavatra sokirina ao anaty biriky ao. Oe, inona iny? Tena tsy tazako fa lavitra loatra. Toa sokafana anie le izy. Izy tena izy ty. Lay vovobolamena, lay ambony tsy namidin-drasata. Tena tsy nandaingy raha koty mahita ka. Tato ambony tolana ambaravarana tokoa no nafenina. Tena mahita marina izy. Mahita raha koty mahita. Inona ondry Joary? Inona iny an-tanany iny? Le volamena? Le ambona vovobolamena ve iny? Mangina aloha. Tena tsy maty antoka mihitsy anakeny foana. Niosokiriko ny marina tamin'ny rakoto mahita. Mena vola be koa le rivo miparadaka e. Nanao fanekena tamin'ny kalanoro ny rasata. Esy raha tsy vita ny larasata. Zao tapitra ringana. Tsy ambiny lehilahy. Za zao ny leba no manomboka eto. Tandremo. Iny fa makaty. Manantona ny vavady izy. Mefena. Inona zany? Tadio andro atoandro sa inona? Inona zany ry Joary a? Matahotra. Aza mihetsiketsika eo aloha. Tazom-bolamena. Inona zany? Izy zany ny teny zany e. To fioketsoketsina. Tazom-bolamena aretin-draha olombelona. Izy zany ry Joary a. Izy amin'ny teny zany, ianao ve zany? Tsy fantatro. Misy olona Aiza? Io atokotany io. Jereo. Olona fohy kely. Ary lava volo be a. Tena le kalanoro io ry Joary a. Izy io. Marina ve? Eno a. Fa inona ty? Fa iza koa ty? Marina tsy. Rovina voy farana ny tazom-bolamena nareo raha olombelona. Kalanoro. Tena kalanoro marina. Zany ray zavona. Ahoana moa no asainao mandroba amin'ny fananako? Fanananao e? Olombelona ratsy ianao e. Ratsy toetra fa fantatra. Ianao nisany namadika an-drasata. Ianao no nikaramain-drasata nandaraka ny menaka fady tao anaty sakafo. Nanota fady. Tsia. Mifona e. Aty aminay tsisy fonana sy fiaratsiny zany e. Enina tsy fotsiny. Zay mandika lalàna rehetra dia maty e. Karango posa rango tava. Tsia. Aza manatona anao. Mena ny masony. Atsotra ny tanana. Oay ty hoany. Lava be. Vonjeo. Rango tava. Lasa le kalanoro. Nadavina le kalanoro io a. Lasa ve? Nanjavina koa le kitapo kely nisy volamena. Andao sika ialeto ry Joary ka. Matahotra. Andao ary. Aingana ianao miazakazaka ka. Eny, efa tamy Velomenga na ny fiara. Eno
mangovotra koa ny tanako. Nazako azako. Sambany avy manahita kalan'oro hatramin'izay niainako. Moramora ihany ry Joary a. Maika hiala eto ako. Angatsy maika indray motsika e. Oe, Tandremo! Misy olona mijoro eo voan-dalana aloha io. Ien tokoa? Izy io? To kalan'oro kosa? Tsy Tsy kalan'oro io ry Joary a. Fa iza? Jereo fa to manao fahofatanana amintsika. Fa izy io? Renaivo io. Renaivo? Eno a. Izy io lasa lava volobe sady mitafy hoditra. Renaivo io hoe Andriamanitra. Hoe, tena olona marina fa tsy kalan'oro. Renaivo. Hoe, aiza izy teo hoe? Nakaiza izy teo ry mino a? Lasa izy ry Joary a. To nanjavona koa. Lasa izy. Lasa? Lasa aiza? Lasa mody any aminy. Any Andozoka. Maninona? Efa lasany zareo izy ry Joary a. Tsy olombelona namatsika tsony izy. Lasan'ireo kalan'oro mipetraka eny an-tava-bato any aminy. Marina koa ve zany? Eno a. Indroa zao no nahita azy. Zay vao tena resy lahatra. Tsy maty izy. Tsy maty Renaivo. Tsy maty toa an'ireo ray aman-dreniny sy ny zandriny. Fa ahoana koa ary? Mino fa no le fitaraina ny dadabe tonga ny alatsiny tany Andozoka. Izay tsy namono azy angamba. Fa nangalany azy kosa ho any aminy. Namany maty any ange zany ry mino amiko e. Rehefa tsy miara mipetraka amin'ireo zanak'olombelona to azy tsinona dia very any e. Asa. Efa velonaina aloha. Aiza moa no alalantsika na mbola iverina ety amin'ny tanin'olombelona ihany izy indray androany. Asa tokoa.